Andriamato monja vy nisan'iny resaka publication iny ankeo ny zavatra nitranga momba ny resaka tamatavy sy ny karazany miaraban'olo zay tonytanako teo fanontaniako avy hatrano hoe inona marina ny tena zavatra nitranga tao anatin'le izy manokana satria minabe resaka sy napisy ady hevitra izy hoe manao azafady mahaly zany koranao zany satria mila hazavaina le zavanisy za le monja via misy tsy hain'olona hoe ziza le monja vy zany zaho le monja via mbola tsy nanao resaka via fatina vy mividy vy amy tambohy fa zaho mivarotra vy amy tambohy ary tsisy vy alatsa zany fa ny zavatra nisy de mahatosia ny foko atambohy ihany natao fiteneny na misy olona andian'olona manaratsy zany foko atambohy zany ary fidiram-bola ny zanaka atambohy mijerena hoe resaka vy de monja vy ny magniraka olo mangalatsa vy de avy teo namoaka indirecta iny moa za de nanao bonjour tamatavy de nanazava hoe zaho le monja vy mivarotra vy fanefy fa tsy mividy fatym-by na ohatran'izao vy tena vy amy société any amport amin'ny extension port any amy penta any ambato vy any amy sinony vy avidiko de niteny zao hoe ajanony le fomba firesaka anareo fa tsy miraha de le iny le teny maloto nyteneniko iny hoe ze niteny an'izay de ohatran'izao ajanony resaka mikasika ny monja vy fa zaho tompoko eto de miala tsiny ary ialana tsiny satria misy teny tsy mifankahazo ny teny tsy mifankahazo tsy mba ndavatsy azy tokony amy tany anazy zareo hoe iza ny teneninao iza olona nataonao fa za tsy ary ny teny hoe foko be tsy misaraka na ny teny hoe tamatavy mihina raha maloto fa ze ny teny ana de miadresse am'ze nagnaratsy an'le foko atambohy ary nagnaratsy ana hoe zaho no magnarama an'le bady atambohy zay le zavanisy raha sorona ve zany de tsy marina velively mihitsy le filazana hoe nampinana maloto ny foko be tsy misaraka namponiny tamatavy anao tao anatin'ny zavatra lesana tao tena liveko ary tena laviko tanteraka ary tena misy ao le vidéo ary zay ny tena angataiko hoe iza le olona namorona le resaka hoe nampinana raha maloto an'le tamatavy na be tsy misaraka fa ny teniko arahabany be tsy misaraka nataoko satria zaho mipetraka ny tamatavy ao atamatavy le misy ao ny fivelomana zay ny mahatonga hoe salama tamatavy bonjour ohatran'izao fa tena laviko tanteraka zany fampinana raha maloto ny tamatavy eo am'le resaka vy ndre matomonja vy ny tiako antanena kely ihany vo resaka ihany koa izy ianao tsy mividy vy alatra fiveloma lefa nandritry ny vanim-potoana lava ve izy io nanahoana ny atrehana an'izay asa rehetra izay io vy io tsy anarako monja vy io fa anarana société satria lafa nisy namana atao société ny anao ty fa tsy mety tsony ianao hanao varotra local hoe brocataire fa ataovo raha de namorona société aho de ny anarako monja io de nasiako vy de monja vy ny agnarany société ko de za zany nanao an'ny vy io efa manana tsaiky efa ary zay mahatonga anazy tsy manao local fa tonga de société tena matandraka io extension port io ambato vy io sinoa jiaby atamatavy io lafa olona zany manana vy 200 tonnes 500 tonnes de zaho no antsoiny de mieritseritra le olo fa monja vy ny anarako de le tandroy jiaby na inona jiaby mivarotra vy de everinjareo mivarotra amina za monja vy tsy mividy vy 1 tonne 500 kg 200 kg tsy mividy by amy borety fa amy camion ary mandalo douane mandalo polisy mandalo gendarme mandoa nify staty mandehana anao mifisika akany jereo ny anarako hoe monja vy ve mandoa patente mandoa TVA ka izay zany le fomba fiatrehana anazy efa mahatianina zay efa fialonana zany io zavatsy io zany hoe manara-dalàna tanteraka ny asa zay iansoroana ao anatin'izay fandarana malagasy manara-dalàna tanteraka zaho tompoko za monja vy satria zaho manana materiely manana taratasy ara-dalàna mandoa restourna mipeye camion mipeye elevateur ny vientiko de via mandeha pour 200 tonnes ary misy olo maro nahita hoe iny tentany monja tonga agnatin'ny magasin amina camion fa tsy amy borety ary tsy mangalatsa vy mihitsy ary la misy manana proof manana ana fa monja vy mangalatsa vy de ento le proof ranga fa tena vonona zay fanatsika ny azotsika am'tiny anazy ary andreto monja vy moa ny afatara maro da apetrako foana izy hoe monja vy izay vo resaksika toy izay raha misy tenitiny ho anampiana azy ny tiako anampiana anazy de mbola mipetraka ihany le fialana tsiny
amy foko be tsy misaraka amitsika rehetra miaramoninao Tamatavy tsy nampinana raha maloto ny zanaka Tamatavy na zanaka be tsy misaraka fa le olo magnambanimbany magnandevo mambanao tsisy dikany foko atandroy no mitindriko tao ka ialako tsiny la teny tsy mifankahazo ary mangataka la ohatsa misy olo maventy ao na misy fanjakana maefa de le olona nivoy le teniko no tokony mba ho iarahana mijery hoe tsy zany ka ny tenin'ny monja fa izao mba tokony zay zany niarahana raha mba iarahana talao satria Tamatavy io fa nanana imbonana za tia de agnisany manao soa ao Tamatavy na de tsy mipibile na de tsy malaza ary saotsato manoloana ny zavamisy teto amin'ny tanànan'ny Tomasina izay ataontsika hoe nanimbazimbany ny Amatomonjavia ny mponina teto Tomasina ka niteraka savorovoro maro isan-karazany dia mitondra izao fanambarana izao ny eto anivony OMC Tomasina sy ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny fikambanana adopte. Voalohany indrindra dia miantso ny mponiny Tomasina ho tony izahay satria rehefa natao ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana tamin'ireo ray aman-dreny an-tanàna ireo dia mahatsapa izahay fa mipetraka ary mitombona ny teny hoe tany misy olobe tsy miady zaza sanatria manao zazantsika vahoakany Tomasina fa kosany mahatsiaro manana ray aman-dreny isika manana azy ireo. Tao anatin'ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana mba ahafahana mamahy ity olana ity dia misy fangatahana maromaro nataon'izy ireo ary ny fitondram-panjakana dia miezaka araky ny voalazan'ny didy amandalana manan-kery hijery akaiky ary indrindrandrindra handray andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana mahakasika ity raharaha ty anisan'izany ny fikarohana sy ny fisamborana ny tompon'andraikitra amin'izao raharaha izao ary ny fifandorana azy ny fitsarana maefa. Eto dia manamafy ny tenako amin'ny tompon'andraikitra voalohany ny tenako amin'ny filaminam-bahoaka eto Tomasina ny iantsona fitoniana sy filaminana satria tsy misy tombontsoa ho an'ny Tomasina ny savorovoro sy nasa natren'izany ny fifandonana eo amin'ny samy mponiny Tomasina eo amintsika samy malagasy na indrindraindrindra ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana aoko sika hotony fa izahay dia andray andraikitra araky ny tandrifianay amin'ny fandaminana nyty raharaha ity. Tomasina fanambarana mikasika ny teny izay nataony Monjavia izay nampihinany kay ny vahoakany Tomasina ray manontolo izay atao fikambanana adopte dia mandray ireto fepetra manaraka ireto. Voalohany, atsahatra tsy misy atakandro ny asany Monjavia fivarotana vy eto Toamasina ary miaraka amin'izany miasa fivarotana vy rehetra izay sahan'olona eto Toamasina. Faharoa, ampiarina tsy misy fepetra ny lalàna velona mahakasika ny fandikana lalàna maro sosina izay nataony. Fahatelo, taikina aminy ny fanadiovana ara-drazana ny vavan'ny mponiny Tomasina izay misoketaina. Faefatra, takina tsy misy fepetra ny fanalana azy tsy ho mponiny Tomasina intsony satria tsy mendrika izany izy na dia mirehareha manana mpiaro ambony aza. Natao ity fanambarana ity niarahana amin'ny filohan'ny zanakampielezana rehetra eto amin'ny faritanin'ny Tomasina satria ny tenina voakany dia tsy mahakasika ny resaka foko be tsy misaraka ihany sanatrian'izany tsy mikasika foko fa izy tenany manokana no tompon'andraikitra ary tsy maintsy mamaly an'izay fanasoketana zay nataon'izay na ara-panjakana io na ara-drazana. Ka ny amarana ko azy ny fikambanana adopte dia ametraka fitoriana
any amin'ny manam-pahefana mba tsy hiverenany zavatra ohatra ny zao mitsony eto an-tampon-tanàna Tomasina. Saotra tompolahy, saotra tompovavy. Miarahaba ny vahoaka ny Tamatavy jiaby tsy ankanava na vahiny na tompontanàna na mpila ravinahitra. Hitany raha mahita moa le zavatra mivoaka amin'ny Facebook amin'izao keo zay mikoran'olo tokana ka noho izany dia mampafantatra antsika jiaby vahoaka jiaby na lahy na vavy tsy ankanavaka izy na foko ino fa dia naregny zay zavatra mikoran'olo tokana takeo tamin'ny Facebook igny. Kindreto zay ray aman-dreny ara-drazana vavanjaka indrindra moa ankilan'ity tangalamena sy reto ray aman-dreny isany aby reto dia mampafantana ray jiabijiaby mba tokony samby ho taitra satria hoe tsy olo tokana moa no voavakavaka amin'ny raha iny fa fikambanana foko jiaby eto mipetraka Tamatavy indrindra tsika vahoaka ny Tamatavy mitodika moa amina mpianatra mba tsy elany fagnavakavagna mba mitony ihany koa mba hoe tsy sino hoe fampikorotana sanatria tsy hoe misy raha de la politika na karakory fa raha mahita indrindra ho anareo mpianatra abarika dimy maro be tsy misaraka koa hoe maro atsika amin'ny Tamatavy tsy fagnavakavagna zany fa rehefa olo mipetraka agnatin'ity tanàna ty agnatin'ny Tamatavy dia ampafantariny raha zao. Kindreto zay solon-tegna ara-drazana mipetraka ty Ambohitsiaina Farafaty mahita ary naregny tsy agneky zay manoloana raha karan'izay fa ame amin'ilay tokony ho azo atao satria fangalana baraka ho an'ny vahoaka ny Tamatavy tsy ankanavaka raha ty ka hifezaka amin'ny tokony andraisana anazy le raha mikoran'olo fa tsy agneky zay he. Amin'ny tohiny korana zay nataony zokiray ray aman-dreny akato iny makasika ny zavatra niseho iny eto zay sady tanora moa zany ray aman-dreny ihany koa eto an-tampon-tanàna Tomasina matsary marary mamenatra amin'ny zavatra niseho iny misy obony tokony tsy mahazo ao firesakinany eny tonga eto zahay matsary fi zanaky Tomasina samy zanadrazana io tonga keto zahay tsy hagnano fiavianarenina omby fa misy raha tsy tiany fa resineny andraikitra ampio zahay fa tsy mety raha ty tsy ndraiky tsy nroy fa marary Tomasina fotoanana izao hitsanganana i fotoanana izao hijorontsika hamoakana atsika fa marary teny iny tena marary fa tsy amerina an'iny za fa samby mitsakotsako atsika zay ihany na lava zay foy fa vilomany iny tena anazy tsy mety magnatiky fiarabagna amitsika vahoaka ny Tamatavy efa tsy tantaregny amitsika angambany igny raha nandalo igny misy olo nagnano fanehoan-kevitra zay milaza fa mavita mangery agnatin'ny vavany zanaky Tamatavy tsy fantako hoe ino le tiany olo igny ambara ary efa ela no nitady ravinahitra teto Tamatavy igny ramosey ary mbola tsy hitako olo nagnenjika anazy tagnatin'ny velon-tegna fa itiniany ty ohatrany lasa sanga mihoatra ny loha ary matetika koraniko agnatin'ny fanehoan-kevitra koa ny fahalalam-pomba sy fahendrena ny vahoaka ny Tamatavy fa regny teny mamofady regny tsy maneky an'regny zay zanaky Tamatavy ary mba mitodika manokana aminareo ray aman-dreny zay na ara-panjakany na ara-drazana raiso ny fepetra entitra fa tsy isika zay mandeha io dia zay olo jiaby dia andeha zanaky Tamatavy sy tampon-dohany zanaky Tamatavy azafady zay tsy agneky io fialantsiny gratuitement zay tsy vitany fialantsiny tsotra le izy raiso ny fepetra fa isika zay raha mandalo dia Tamatavy diavin'olo fon ay koragna atsika sao de hiteraka problème ka izy ary efa mampiteraka problème ka ino ary le olo agnaresaka fepetra le izy ity réseaux sociaux ty tsy misy fenitra ve mifehy amin'io fanehoan-kevitra fa zay raha azon'ny vava dia volagnina agnatiny doly sa hoe misy zavatra tokisana na ohatran'izany dia zay miteny dia tsisy olo azo fihezon'ny lalàna mihitsy atsika eto Tamatavy mba sokafo ny maso e ato amin'ny resaka fifampitondrana na commune zany na eo amin'ny faritra
tsy misy ve ny régulation ny flux migratoire za tsy technicien fa juste mivolagna foana ka azafady tompo mba aokeky zay aoka tofo e lera mandalo aketo nombo foagna atsika. Merci. Akory aby eto de resaka mahakasika imonjavy izay namonjy tsy nafaty ny zanaka malagasy nandritra ny grève farany zay natao teto Madagasikara. Ary tsy vitan'izay ihany tamin'ny fanehoan-keviny farany dia te ampinante ny zanaka Tamatavy sy ireo olo monigna sy mipetraka eto Tamatavy. Tiako tsipigna dia ny voalongany tsy contre foko, tsy contre tany fiaviagna raika izahay fa contre ny pratika sy zavatra ny teneny ny monjavy ary contre ireo miaro ananjy hatramizay ka hatramizao sy ireo olo mpiray-petsapetsa aminy. Magnaraka an'izay ny managna asiny, managna tantarany, managna kolotsaignany Tamatavy ary mipetraka ho mpandray vahiny, mipetraka ho magnaja olo zay magnaja ny kolotsainy, magnaja ny tantarany, magnaja ny mahaologna sy maha izy azy. Fa kosa ny démarche za fanehoan-kevitra nataon'ny monjavy sy izy pratika zay nataony teo aloha, agnisan'izany ny fagnenjegna sy fagnaramagna andian'olo amono ny zanaka malagasy nandritra tologna farany teo dia ilavinay ary toerinay ziska amin'ny farany. Ka noho zany zay dia mitaky ny fifonina ampahibe maso ho rem-poko, ho rem-pirenena ataony monjavy amin'ny pratika sy ny fanehoan-keviny farany dia ny fampinananteya any zanaka Tamatavy sy ireo ologna monigna sy mipetraka eto Tamatavy. Magnaraka an'izay, io ologna io, i monjavy dia matetika miteny fa raha mbola eto Tamatavy tsisy tompon'andraikitra say magnenjika nanjy. Regnin'olo ary matetika avoakan'izay teny zay. Eto zahay ho anareo tompona ndraiky mpanjakana mpitandrify amin'izay. Asehoanay fa tsy matahotra monjavy nareo. Asehoanay fa tsy piray tsy kombakomba monjavy nareo. Magnaraka an'izany, ministre ny fitsarana voasambotra i bomba ny Madagasikara, général bomba ny Madagasikara, ary aminay Tamatavy mbola misy bomba ho an'ny général bomba ho an'ny Tamatavy eto, mbola tsy voasambotra, mbola tsisy ny fagnenjegna ananjy malgré ny plainte zay efa napetraka anay tamin'ireny fotoagna regny. Dia eto miantso fandraisana ndraikitra anao Andriamatoa ministre fa Ramatoa ministre azafady fa mbola misy général bomba ny Tamatavy mbola tsy voasambotra, mbola tsy voenjika nefa nagnano zavatra mamoafady sekamono ny zanaka malagasy, sekamono ireo mpianatra, sekamono ireo ologna tologna ho an'ny fanovagna zay ny fitrahany zao fitondragna zay misy ankehitriny zao. Ka noho zany mitaky fandraisana ndraikitra, mitaky fandraisana fepetra, mitaky fagnadiadigna lalina makasika io ologna sy ireo mpiray tsy kombakomba aminy izahay. Mbola amafisy koa tsy contre foko iaho, tsy contre tany fiaviagna, samby malagasy atsika. Oka kosa rehefa vandagna diakary, tsy hoe tany fiaviagna raika amitsika, tsy hoe mpiray monigna amitsika ka magnano zavatra tsy manjary dia iarovagna fognany. Fa atsika jiaby samy malagasy, oka zay maha malagasy atsika zay ampitambatra atsika, ampiray atsika ary iarahatsika iady amin'ny zavatra tsy manjary sy pratika mamotika ny mahaologna, pratika mamotika ny maha malagasy zay ny tokony hitambarantsika. Ho anareo havany monjavy, ologna anareo tompoka samboro tadio, mahola anareo io fa oka atsika ifagnaja, tazomo samboro anaro mahola anareo fa tsy fanimbazimba, tsy fagnambanimbany, tsy famotika, tsy famono asigna eto a Madagasikara, indrindrandrindra eto Tamatavy atsika. Mankasitraka tompoko.